Rabanao ny tokantrano manaraka ny meteo amin'izao fotoana izao ny sara avy amin'ny zana-bolana avy hatrany raha tamin'ny tian'ity aloha dia mbola nahazo vahana hatrany ny atsokany varatraza tamin'ny ilany antsinanany nosy fa ao anatin'ny roa andro na telo andro avy kosa indray dia mialefy tsikelikely izay varatraza izay satria dia misy indray ny arindraona andrasantsika andalo atao atsimon'ny nosy aby bokany dia mety hitondra arotsakorana amin'ny tapany atsimon'ny nosy iny izay hitantsika rehefa avy eo ny tena mahakasikasika an'izay. Ny maripana ihany koa raha ny roa andro avy zany hoe ny rapiso sy ny andro ny alatsinainy aloha dia mety hisy ampiakarana kely ny maripana ambony indrindra ho any afovoantany sy ny tapany atsimon'ny nosy fa manomboka ny talata kosa indray dia miverina midina indray izay maripana izay raha ny toetrandrontsika ho an'ny rapiso ary vao maraina dia hisy alohany orana malefaka any amin'ny tapany avaratra atsinanany nosy ary mety mbola arahina herika ny andro ho any ilany atsinanana faritra Sofia ny any amin'ny faritra loatra mangoro ary ilany atsinanana amin'ny faritra Analamanga sy vakina karatra fa rehefa atoandro ny andro dia misava miandalana ihany izay ny ambiny kosa dia maina tanteraka aloha ny andro zany amin'ny ankapobeny ivalika moa ny masoandro. Ho an'ny rapiso tolakandro mety mbola hisy ny tandrividraona amin'iny amorontsiraka avaratra atsinanany nosy iny, ny ambiny kosa dia maina tanteraka ny andro ary ivalika moa ny masoandro amin'ny ankapobeny raha ny maripana voavinavina amin'izay andro ny rapiso izay eo amin'ny 220 ka hatramin'ny 220 ny maripana ambony indrindra 220 kosa ho an'ny avoatany ihany zay ary ny any amin'ny amorontsiraka atsinanany nosy kosa 520 ka hatramin'ny 720 degré celsius ny maripana ny any andrefana moa zany mafana hatrany ny andro misy mahatratrany amin'ny 7 degré celsius hitantsika any amin'ny faritry Boeny any. Ho an'ny andro ny alatsinainy mbola misy hatrany aloha ny tandrividraona hitantsika any amin'ny amorontsiraka avaratra atsinanany nosy iny izay mitsitokotoko tanteraka moa zay mety hitrangana tandrividraona ihany koa ho an'ny amorontsiraky ny faritra atsimo atsinanana sy ny any amin'ny distrikany Taolagnaro amin'ny tapakandro ariva fa andraondraona ny andro tontolo ny andro ho an'ny tendrony atsimony nosy ny morontsiraky ny faritra atsimo andrefana androy izay mety ho arahina tandrividraona ihany indraindray. Voatany kosa isy ny zavona vao maraina fa isavy zay rehefa avy eo dia ny masoandro zay aloha ny ivatoerana tiany any amin'ny faritra sisa ny maripana voavinavina amin'izay andro ny alatsinainy izay dia mbola eo amin'ny 220 ka hatramin'ny 220 degré celsius eo hatrany aloha ho an'ny avoatany ny maripana raha ny ambony indrindra ho an'ny morontsiraka atsinanana kosa dia 420 ka hatramin'ny 720 degré celsius ary 720 ka hatramin'ny 330 degré celsius kosa ny morontsiraka andrefany Madagasikara iny. Amaranatsy azy ny andro ny talata mbola mety hisy ny tandrividraona mandalo amin'ny tapany atsimo atsinanany Madagasikara sy ny any amin'ny morontsiraky ny faritra Androy mety hitrangana tandrividraona ihany koa aloha zany ny any amin'ny morontsiraka Analanjorofo sy ny faritra atsinanana. Ny avoatany kosa dia mandraondraona ny andro amin'ny tapakandro ariva fa ny ambiny dia ny masoandro hatrany no ivatoerana raha ny maripana voavinavina amin'izay andro ny talata izay mety tafidina hatrany amin'ny 7 degré celsius ny maripana ambany indrindra ho an'ny avoatany ary midina 20 degré celsius kosa ny ambony indrindra ho an'ny avoatany hatrany 13 ka hatramin'ny 14 degré celsius kosa eo an'ny tapany atsimon'ny nosy ary ny any amin'ny tapany avaratry ny Madagasikara kosa indray dia 30 ka hatramin'ny 13 degré celsius eo ny maripana voavinavina amin'izay andro ny talata izay. Izay ny meteo antsika tamin'ny tian'io tia raha pisy iray fotoana manaraka teny moa.